Ny fomba ofisialy no tafapetraka androany manomboka androany zany ny tena hoe mahabe ny tanàna ka ny asa voalohany dia resaka fanabeazana ny sekoly EPP izay anisan'ny mpanantenaina hoe tokony efa hiditra hianatra ro mpianatra dia io zany no tena hiazakazahana tena mahamaika zay ny tena aingana tena mahamaika indrindra ny ezaka lavitra dia hoe fanampiana ny tranon'ny lycée dia fanaovana an'le médiathèque ao amin'ny lycée dia ny resaka lalana moa zany no hoe midadasika be dia fanampiana ireo jiro an-dalambe dia le terrain de sport koa manana menace ny commune Ampitatafika ny tsy hanana ny terrain de sport intsony satria ny nampiasaina hatramin'izay dia fananan'olona mitokana ka izao efa miteny ny tompony fa hanao trano eo ambonin'le toerana amin'izay dia aiahina zany ny tsy hanana ny commune Ampitatafika terrain intsony dia tsy maintsy manao terrain de sport zany anisan'ny ezaka fanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fambolena amin'ny alalan'ny barrage dia amin'ny alalan'ny masomboly sy ny zezika dia fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny atao hoe ratsamangaka rehetra ny fokontany sy ny commune anisan'ny zava-dehibe dia ny fanitanana ny olona rehetra tsy hakanavaka mihitsy fa rehefa mety ho endrika fandoavam-bola eo anivon'ny commune dia tsy maintsy hangalana quittance izay izy dia manome tanana ny commune ireo hoe mpanjifa fa ny fandoavana vola tsy azahoana quittance dia anjary lasa miteraka hoe misy vola betsaka ao amin'ny commune nefa tsy tafiditra anatin'ny kitapo-volan'ny commune akory ilay izy zany zany anisan'ny tsaraina fiara-miasa amin'ny conseiller moa maro anisany conseiller izay lany tamin'ny antoko misy ny tenako dia tonga dia tsisy olana avy hatrany ny fiara-miasa